Hitanay ato tokony ampitomboina ny isan'ny paompy isam-bokotany. Dia manaraka izay entanina ny olona hampiasa sy misotro rano madio. Tsy voatery hoe fanentanana izay avao zany fa tokony hisy koa ny solon-tenam-panjakana hampianatra sy hanoro ny fomba fanaovana fampiasana ny rano fisotro madio. Amin'ireny vahaolana lalana mila amboarina ny lalana ary indrindra fa ny fanisihana barrière de pluie sy ny canal d'évacuation d'eau. Faharoa, mila amboarina tsara ny lalana mankany fotony, izany hoe lalana miditra sy mivoaka avy amin'ny carrière mikara mba hahamora sy hahatsara ilay fitaovana ny vokatra mankilany camion, sarety, borety, vokatra. Halalana ihany koa ny abe-lalana ivezivezena. Fahatelo, fisasabokon'olona. Ny vahaolana hitana izany mila asiana hokotany ny vokotany lavitra ary indrindra asiana dokotera sy fanafody ary fitaovana manara-penitra. Mila ampiana ny isan'ny sekoly. Fahaefatra farany, azafady mbola misy ny fisapisasa tena. Vahaolana ambony-tany koa zao hitanay tokony hanana vondrona na association misarana ireo mpiasa mekaly tokony hajaitra isan'isany avy, izany hoe tahaka ny any amin'ny hafa manana fady ohatsy hoe hanomana société loga hoe manana OGL dia manana ONID mba hahamora kokoa ny fahazoana mitsabo ary mba ny hena na tsy mandoa vola akory zareo rehefa mitsabo ao. Farany tokony mba omena aroloza na assurance ny mpitsanjaka mikapa. Fahaefatra farany, mila asiana mpitandro filaminana. Fahaefatra farany zany amin'ny fanjaka-parena, mila asiana mpitandro filaminana toy ny zandary na miaramila ny isam-bokotany, indrindrandrindra ny fampitomboana ny isan'ireo zandary sy miaramila. Izany hoe zany tsy voatery hoe misy moa fokotanitsika any efa sy ny zandary, miaramila fa tokony mba hampitombo bebe kokoa noho izay zany fa azy araka sasany fanjakana zany satria dahalo maro misy zato. Zay zany tiako tongava etoa. Manaraka sady farany, mila asiana réseau téléphonique mba hampalalaka bebe kokoa ny fifandraisana amin'ireo manam-pahefana isan'isany avy.